vao ny toekarena kosa indray mitotongana izay tsy izy ny vola malagasy raha ny fanazavana oarina ihany koa amin'ny sandan'ny vola euro nanomboka tamin'ny volana desambra tamin'ny tondasa izany raha oarina amin'izay vola euro izay tokoa ny sandan'ny vola malagasy dia efa mahatratra 3,000 ariary andro ny euro ray amin'izao fotoana izao. Tsy nitsany akabidy ny vola vahiny tato anatin'ny volana vitsivitsy. Nanamafy izany moa ny tompon'andraikitra iray avy eo anivon'ny bureau de change exchange. Zao hita moa zany fa isa-taona ohatr'izao foana izany hoe manomboka janvier hatramin'ny mars dia miakatra be foana ny taux fa tamina izany ary hita ihany hoe miakatra be isan'ity taux ity dia voalohany indrindra aloha betsaka be ny demande nefa ny offre tsy maharaka be bureau de change dia misy koa ny marché noir sy amin'ny voanay aloha izay tsy afaka miady amin'ny marché noir satria tsy anjaranay izay fa misy autorité compétente tokony miady amin'izay. Any androany ny ataonay moa izany dia hita amin'ny www.xachange-madagascar.com foana io à temps réel foana moa n'aiza na any Diego na any amin'ny bureau de change any Diego na any Nosy na eto Antananarivo mitovy daholo. Ny euro zao raha hividy ny olona dia 3180 dia ny dollar 2350 par rapport au mid izay mid ny euro 3135 dia mid ny dollar 2311. Raha mbola mitotongana hatrany ny sandan'ny vola malagasy dia tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny vidin'ny mpiainana izany. Ireo izay ao anatin'ny tontolon'ny fandrarahana dia manontany tena raha mbola hitohy izany fitotongan'ny vola izany. Ho an'ireo mpandinika dia mety hatratratra any amin'ny 4,000 ariary ny euro amin'ity taona ity ary mety hisy fiantraikany amin'ny politika ara-bola ihany koa ny hotohan'ny iraky ny FMI izay andalo eto amintsika amin'ity volana ity. Ao ihany koa ireo mihevitra fa ny fahavitan'ny fifidianana dia hanatsara indray ny sandan'ny vola malagasy.